tapapirohana production manolotra ho anao. Fatin'Iza io. Tantara Mitohy nosoratany Andro. Ovelo amin'ny Christophe Rabiarmanana, tapapirohana Zakarandry, miaraka amin'ny Sofaniry, Saoly ary Anitra. nandray feo Heroda Razafindrazaka, nandrindra ny lafin'ny teknika Iarinaivo. Mpanatontosa tapapirohana. Andro voalohany. Ohatra fa iza koa io bandy miara matory amiko io marina mafy fa izy io e matory mioaka izy tsy manao akanjo way ary za koa ary to mipiritana tanteraka teny akanjoko miparitaka iran-trano ohatry ny hoe nanao firaisana tamin'ity olo tia zany raha lanitra ty losako aleo aloha foazina ka mifoazy fa iza ka ianao fa iza ho a ianao ary to tsy maheno mihitsy izany sady to asatra be izy zany no mangatsika be mihitsy ane tena olona efa maty io fonjeo maty afinary ty e fa honary zao mangofotra be aleo mialeto aka aleo mialeto ambony fandriana aloha iza ry fatina lela matory eo ampandrinako eo fa inary moa no nitrangalina ndraso hoe aleo aloha firenako tady tiana daholy tena manjavozavo be tsy misy tsaroko ka aleo aloha tsy nilanja so misy zavatra fatany monsieur maly sy zao zafa misy zao aiza moa ny telefonako teo Allô lanja kanto ihany akia azafady raha mamoandry vao maraina misy zava-toza mitranga atao tranoko lehilahy efa maty matory niaraka tamiko eto ampandriana tsy fantatro mihitsy hoe lehilahy io ka finakiny mitranga ao amaly le tany amin'ny fetindry iny tsy misy tsaroko mantsy mamy be za ary za angatsy naterindrinody zany ve de iza-kiny nanaty-trara zany tsy fantatry ndre andre kako tena lalaka izy zany tonga avake aty fa tsy haiko sy atao ok raha mamy be asany omaly de ty lehilahy ty ne zany nanatitra taty an-trano rehefa tsy lanja de fananinona maty fa manina raha tsy misy zavatra tsaroko mihitsy
fa maninona ary mbola tsy tonga ihany lanja. Za zany tena matahotra mihitsy mahita ny lehilahy maty io. Ndraso aloha jerena manodidina so misy zavatra nampy ahita titan-jaza an-trangalina. Akanjo miparitaka amin'ny tany ihany no anitako. Tsy samy kitikitika ninina so misy ny ditanako ny zavatra rehetra ato Way, ary to misy famantaranandro anie izany eny amin'ny tanan'io lehilahy io izany. Tena famantaranandro ndravo iny. Tsy misy manana ohatran'iny eto Madagasikara satria cadeau spécial natolon'ny tontine iny. Natao tamin'ny endriny tsy misy mpanana mihitsy. Fa ahoana ary izao inona ny idiran-dravo amin'ity lehilahy ity raha zany? Mahasazy amin'ny mafy izany lohako izany. Fa inona ny tasomandry tanako Mandra fantatro fireparanao izy tena atyka. Olo fankatia tsy zakanao fa te inona loatra kiny raha mararana. Zay fa misy ampahankely tadidiko tamin'ilay alan'ilay fety iny. Dia io lehilahy io ve no resaka tamiko raha raka leritreritra ny serana teo tena lantsy izany. Aleo foanaingana. Kanto ina ake izany zava-mitrangatra hatramindry izany? Io ampandrinako io akia. Way aky mampatahotra be izy izany. Inona no atao akia? Aleo aloha miantso any inspecteur velonjato ka. Dia tena hoe tsy misy ninina tsaronao mihitsy ve mademoiselle Kanto? Tena marina za monsieur inspecteur fa mamitampona ozy lanja namako maly izay. Io izy afaka manamarina izay voalazako tompoko. Marina ve izany voalazana izany mademoiselle Lanja? Raha tsy mahadiso dia fetifety tany aminao. Dia maninona no natao andro alina? Eny tompoko, marina izany fa tena mambe tsy naharay tena mihitsy izy io tany ary afaka manontany ny olona nasaiko tany nareo. Dia le fety indray fety kely manko izay izy io satria nahazo diplôma momba ny fahaiza-mahandro dia mba niantso namako rehetra koa natao andro alina indray le izy satria izay ny fotoana mahafaka ny rehetra moa sady zoma manifika koa Dia nahoana ny tsy ianao mademoiselle Lanja nanatitra azy rehefa fantatrao fa mamitampona izy? Ianao mantsy ny namany akaiky raha ny fahazoko azy. Tena efa tao anaty fandaharam-potoanako mihitsy tompoko ny hoe anatitra azy fa no za tompopety dia tsy maintsy mikarakara ny fizotry ny lanonana kelinay tao ako. Dia hoy aho hoe rehefa tapitra ny lanonana vao afaka manatitra azy kinanjo nefa izy efa tsy teo intsony. Rehefa nanontany ny olona rehetra tao hoe nakaizy Kanto dia namaly avokoa izy rehetra fa nisy lehilahy izany nakazy teo. Mademoiselle Kanto, Eny tompoko. milaza ianao fa tsy fantatrao io lehilahy io kanefa maninona no eo ampandrinanao izy ny hita faty? Tena tsy fantatro tompoko. Tena maizina amiko ihany koa anie monsieur inspecteur ny zava-misy talohan'io fety io angamba tompoko mba tsaroko kely ka azoko tantaraina raha azo atao. Miaina anao mademoiselle Kanto? Ny antso alanja fa efa nomboka ny fety. Nilaza ny fahavononako andeha tamin'ny raha volontiako fa tsy navelany andeha ary mifamaly be izay.
no ny didoako dia nandeha tany any aho ny fety dia ny sotro dia nanomboka teo tsy misy tsaroko tsony. Fa ono a eny tompoko? finona ny antony tsy namelan'ny olo tiana ho anao andeha amin'io fety io? Satria sary-piaro-beloza tany izy tompoko dia tsy navelany andeha hanatrika an'io fety io aho. Raha tsy miaraka aminy aho dia tsy mahazo mandeha makany nefa izy miasa alina ary nefa raha tamin'ny fisarana mihitsy aza ny fifamaliana e. Tato an-tranonao ve nareo no ny famaly sa taiza? Andresaka ny telefona izay ka tsy nandalo taty amiko mihitsy izy tompoko. Elana tsy ny tompoko miditra kely anazava fa nandritra ny fety rehefa mamykanto a tsy misy afa-tsy izany fisarana tamin'ny olo tiany izany foana no ambe teniny. Eny ary iza moa no anaran'ny olo tiana ho feno? Rabarin-jato ravitiana tompoko. Dia hoy ianao mademoiselle Kanto hoe an'ny olo tianao ty famantaranandro ty? Eny tompoko. Tsy izany ihany mantsy fa araka ny anarana ny tonononao teo a dia ity misy karapanondro hitanay izy ty mitondra ny anaran'ny olo tianao io. Hita tao ambanin'ny akanjon'io lehilahy maty io latsaka tamin'ny tany. Andrekako marina hoe lozy zany. Eny ary voaray daholo izay voalazanareo a. Ny antony tsy mbola hitazonana anao mademoiselle Kanto dia tsy mbola ampy ny boroa fa tena ianao ny namony olona io. Marina fa tao an-tranonao ny hita faty ny fanadiadiana ihany nefa ny manamarina an'izany rehetrarehetra izany. Eny tompoko. Ny ankatahako aminao fotsiny mademoiselle Kanto dia tsy elanao amin'ny faritra misy anao fa vao maika mamatotra anao mantsy izany. Tapamporoana production nanolotra ho anao teo. Fatin'iza io. Tantara Mitohy nosoratany Andro. Novelomin'ny Christophe Rabiarmanana, tapamporoana Zakarandry, niaraka tamin'ny Sofaniry, Saoly ary Anitra. nandray feo Erôda Razafindrazaka, nandrindra ny lafin'ny teknika Iarinaivo. Mpanatontosa tapamporoana. Mbola hitohy